ry malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo mandrakray vaneny fiadanana. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'ity alarobia tena 10 oktobra ity, zay andro vaovao indray nomenao anay, zay mbola tsy nidiavinay akory. Manatenanao sy miandrandranao indrindra zay satria zay miandra ny Jehova dia andosy kosa hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy kanefa tsy ho rery. Dia amin'izany tokoa anie no fiainanay hamakivaky titolo andro zay satria azo hery zay amin'ny alalan'ny teninao ny teninao anie anova ny fiainanay i Jesosy Kristy teny tonga anao foana oka aminay manakariva ny fananao masina. Amen. Ny anjara mofinainao atsika dia ty asan'ny apôstôly toko faharoa 1:20 ka hatramin'ny 7:20 zay anjara mofinaina amin'ity andro tena 10 oktobra 2022 ity. Amin'ny anaran'i Jesosy ary zay nandray tsara ny teniny tena atao batisa ary tokony 3,000 olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro zany. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fimonana sy ny famakiana mofa ary ny fivavahana. Dia raiky tao ohatra ny olona rehetra teo ary ny fahagarana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Ary zehetra nino dia ny ray toerana sady nimonana avokoa ny fananany rehetra, namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nolaina avy. Ary dia noraisaina isan'andro izy ka nazoto nakeo ankianjan'ny tempolo ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fivaliana sy ny fahatsoram-po. Nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary no nibonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity ahitantsika ny fiainan'ny fiangonana voalohany. Ny fiainan'ny fiangonana voalohany. Misy izay manamarika ny fiainan'ny fiangonana voalohany avana, tokony mba azontsika koa manakakikiny. Tsy raisika arabaky tena akory ny volaza eto, fa zay tena nanamarika ny fiainan'ny fiangonana voalohany dia ny teny hoe nandray tsara ny teny. Sy ny hoe naharitra tamin'ny fampianarana, naharitra tamin'ny fimonana, naharitra tamin'ny famakiana mofo, naharitra tamin'ny fivavahana. Vokatry ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra, dia ny tenin'Andriamanitra raha teo moa manova ny fiainako sy manova ny fiainanao, dia mampaharitra anao amin'ny fampianarana. Raha misy zavatra takiana amintsika indrindra, raha tena mpanaradia ny tompontsika, dia itsika manaiky mianatra hitandrina izay nandikiny Kristy antsika. Ny apôstôly Paoly dia nanao voverinena na mpianatra ary izay nandikiny tompontsika. Vokan'izany faharetana amin'izany fampianarana vokatra fandraisan-tsara ny teny izany dia nisy tokoa ny fiangonana, nisy ny fifamatoram-piainana, nisy ny tena fifankatiavana marina. Ary tsy izany fa ny famakiana mofo, fanasan'ny tompo moa ny tinambara amin'io, zay atsiarovana indrindra nahafatesan'ny tompo indrindra zato izy feno fisaorana rehefa nanolotra ny tenany, feno fisaorana rehefa nanolotra ny rany. Aiza ny fankasitrahantsika ny tompo, aiza ny fifamatorantsika mpiainana aminy, fa raha tena mifamato-piainana amin'ny tompontsika dia mifamato-piainana koa amin'ny manodidina antsika. Misy kisarisary ataon'ny mpandinika iray ity, zay rehetra manantona ny Jesosy dia tsy vitany hoe izy tsirairay avy any no tafaray amin'ny Jesosy, fa izy samy izy koa lasa tafaray amin'ny Jesosy. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly isika na dia maro aza dia tena raha ihany ao amin'ny tompo.
efa tena tafaray amin'ny Jesosy tsika dia lasa manakaiky koa ny namantsika ary tsy vitany hoe manakaiky amin'ny namantsika fa lasa ny famatopoany anany ka na dia maro asika dia tonga ihany ary zava-dehibe ny fivavahana lahatra tamin'ny fivavahana zava-dehibe zany hoe mahatra ny fivavahana zany ravana satria ny fivavahana dia fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra amin'ny fomba tsy tamaso. Raha mivavaka mantsika dia mila mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zany hoe mila tena mandasaka ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Tsy fifandraisana ivelambelan'ny fotsiny fa matratra ny ato fotsika lalinao ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Zay le fampianarana tamin'ny fonaina teto ampanatony ny tompo ny fonao. Ary tsy izany ihany fa aseho amin'ny atao zany fivavahana zany. Mpandinika iray milaza fa ny vavaka dia ohatran'ny foana rivotra. Misy fotoana ve ianao tsy foka rivotra? Tsy afaka aminao zany ianao. Dia ny fivavahana rivotra iainana mafamatotra anao amin'Andriamanitra. Paoly apôstôly dia miteny izy io. Na inona ataonareo na miteny na miasa ataovy amin'ny anaran'i Kristy ho voninahitran'Andriamanitra iray. Zany tena marika ny fivavahana. Izay ataony rehetra dia ampidiny ny resaka an'Andriamanitra daholo. Fa tsy hoe aty am-piangonana any ianao no tena manampan'Andriamanitra fa any ivelany dia mitovy amin'olona zao tontolo izao. Tavela ao am-piangonana zany Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely na izay ny fatavela tanan'efitra Andriamanitra dia efa nono tonga tany Kanana izy dia lasa nanariny bolo tany ary nanao izay fanao izao tontolo izao. Vokany tezitra tamin'ny Andriamanitra dia lasa kobabo ny firenen'i Israely. Moa tsy babo eto amin'ny firenentsika va isika? Iza ny fiheny firenentsika? Ny mpanambola, ny karana, ny vazaha. Vesika ozy izy ny tandrana izay vazaha sy no karana. Vesika zany ny ventsika satria tsy nandray tsara ny tenitsika. Ary nona mandray tsara ny teny dia manatanteraka an'izay ampianarana azy sy mitandrina izay anampianarana azy ary indrindra manao zava-dehibe ny fifamatoram-piainana amin'ny Jesosy satria izay ny fanasan'ny tompo. Tia ny tenako izay mikanareo ny famakiana mofo dinirako izay mikanareo dia lasa famatom-piainana aminy sy mihinana ny fanasan'ny tompo fotsiny fa mampiditra ny Jesosy anaty sady mandatsaka ny Jesosy anaty. Ka raha Jesosy no anatinao dia lasa kaiky ny manodidina rehetra ianao. Hainao no manatanteraka ny hoe tiava ny fahavahanareo ny vavahany manenjika anareo. Lasa zava-dehibe anao ny fiangonana sy ny firaisana. Ary tsy izany ihany, lasa ataonao koa ny fideranan'Andriamanitra satria nahatra ny deran'Andriamanitra reto mpianatra reto. Dia zao ny zavatra mahafaly eto izay amaranana zao afaka zao ny akanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po ny olona. Ny akanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po ny olona. Zany ny vokatry ny fandraisana tsara ny ten'Andriamanitra. Lasa vokianina ary tamin'ny fifaliana ny sakafoanana. Ary tsy izany ihany fa ny aina tamin'ny fahatsoram-po. Simplicité, zava-dehibe. Fa inona ny ainan'ny olona zao? Rendrarendra. Lana mirendrarendra avokoa ny volambolana. Mba naninao inona ny fotoanao mareta amin'ny fivavahana, mareta amin'ny fampianarana, mareta amin'ny famakiana mofo, mareta amin'ny fiangonana, ary mareta mideran'Andriamanitra amin'ny ataonao rehetra satria lehibe ny famindram-pony amintsika ary nataony maratra manak'izay ny famindram-pony an'izay matahotra azy. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa novagianao indray ny fonay tamin'ny alalan'ny teninao. Zany teninao zany anie hanova ny fonay ary noto ny fovatonay ary ampongolosanay ho an'ny tena fandraisana marina ny teninao ka tonga anay tiany fankatoavana ny fampianaranao ary tsy tafandromanitra izay ary tsy ary ny nafozanao ny ainao tamin'ny fanasan'ny tompo.
ary tsy izany ihany fa ataony zava-dehibe koa ny fifamatoram-piainana aminao sy ny fifandraisana amin'ny hafa satria tianao zay a tsy eritreritra ny tenanay fa ny hafa koa ary zany rehetra zany a dia taonay a amin'ny fifaliana sy fidirananao a amin'ny faharetana manompo anao satria kanan'izy moa zay fa ianao no manana ny teny fiainana manak'izay sitrakai ny ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra mamasina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra menany ny alina saso anay a ary mamela ny elokay tahaka na melanay zay moka taminay a izay mitonanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manak'izay amen hotanterahany tompony zao todrano zao a zay tononona amin'ny anaranay zanak'ny fanamasina koa mifandraisa ianareo tahaka ny andraisan'ny kristy ianareo koa voninahitra Andriamanitra fa Andriamanitra ny faharetana sy finoanana ampirehevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mompisaina ray sy vavy iray a ny raha anareo mankalaza an'Andriamanitra raha ny Jesosy Kristy tompontsika Jesosy tiantsika amin'ny fitiavana manak'izay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany a amin'ny anaranay zanaka ary fanahy masina amen